izay ny amin'ny vovoiny fa amin'izao fiandohan'ny taona izao dia samy manao ny tomban'ezaka vita tamin'ny taondasa avokoa ireo ministera isantsokajy. Ho an'ny Zandarmariam-pirenena dia nafisatra ho azy ireo ny taona 2024 iny, indrindra fa ny nahalava ireo zandary amperinasa izay miisa 440. Nanao ny aintsio zavatra ny Zandarmariam-pirenena ny taona 2024 lasindy tamin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo na dia teo aza ny sakatsakana sy ny fahasaranana samihafa na ara-pitaovana na ara-miaramila na ihany koa ara-bola. Niezaka nampandritany hatrany izy ireo ary dia lahara-pamiana tamin'izany ny ady amin'ny asan-dahalo sy ny alatromby ary ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Raha resaka alatromby ary dia azo lazaina fa nitombo izany ny ohatrany tamin'ny taona 2024. Ho an'ny taona 2024 dia 7.2 ny tranga tamin'ity asa ratsy ity. Nisy any omby very dia tafakatra hatramin'ny 7.707 raha toka 7.4 alina kosa tafaverina tamin'ny tompony rehefa niditra nitsehatra ny zandary. Nanao ny aintsio zavatra tokoa ireo zandary ary noho ny ezaka nataony dia nitombo ny tahany omby tafaverina mihoatra ny tamin'ny taona 2024. Niakatra ho 150 isanjato izany araka ny tatitra nataony ny teo anivon'ny fibaikony. Raha kajina na sandana vola ny vidin'ireo omby tafaverina tamin'ny tompony ireo dia mahatratra eo amin'ny 4.4 miliara ariary. Midika izany fa tsy mikely soroka ny zandary amin'ny fiarovana ny fananan'ny olona eo amin'ny fanarahan-dia. Nataony zandary azalambo ireo olon-dratsy teo anatrihan'ny asa ratsy nataon'izy ireo izay nampitondra faisana ny mponina tokoa. Tafakatra hatrany amin'ny 7.9 sy 900 ny dahalo voasambotra nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoary 2024 ka hatramin'ny 1 desambra 2024. Nahiditra ponja ny 700 tamin'izy ireo ary atoka 7.9 kosa no nahazo fahafahana vonjomaika. Mafy ho an'ny fianakaviam-ben'ny Zandarmariam-pirenena nefa ny taona 2024 indy satria dia tafakatra 410 ireo zandary no namony ainy teny ampanomponina ny tanindrazana izay maty voatifitry ny dahalo ary novonoiny ny fokon'olona. Ny farany teo an'ny taona 2024 dia ilay fitsaram-bahoaka nahazo ny chef de poste tany namorona Mananjary. Teo anatrehan'ity trangan'ny zavatra nampalahelo tany namorona ity dia nanambara ny général Paza Didier Girard, sekretera-panjakana medidiny Zandarmariam-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena fa raha misy ny tranga tahaka izany dia midina any amin'izany toerana isehono izany ny zandary any amin'ny toby ikaroka ny sy sambotra ireo navanondoza. Nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona 2024 teo anivon'ny fianakaviam-ben'ny Zandarmariam-pirenena tetsy amin'ny toby Ratsimandrava Androanjy dia nanamafy ny sekretera-panjakana medidiny Zandarmariam-pirenena fa vonona trano ny zandary hanao ny asany ary manentana ny rehetra hanao izany ampahamendrena sy ao anatin'ny fanajana ny lalàna.